lalam-panorenana indray no loha hevitrintsika amin'ity herinandro ity. Hainao ve hoe inona ny atao hoe lalam-panorenana? Ny lalam-panorenana zany dia lalàna apetraka ho an'ireo mpitondra eto amin'ny firenena. Izay angamba ny ambangovangony. Atao hoe lalam-panorenana lalàna natao hifampifehezana ny mpitondra sy ny fitondram-panjakana. Lalam-panorenana dia rafitra ifampitondrana eo amin'ny fanjakana. Zay. Zany hoe rafitra Fampifehezana. rafitra fampifehezana zany eo amin'ny fitondrana zany izay no lalam-panorenana raha ny fahalalana anazy. Lalam-panorenana raha ny fahazoako azy dia avy amin'ny teny hoe lalàna fanorenana. Zany hoe fanorenana zavatra ny fanjakana anankiray zany ilay izy. Dia raha ao anatin'izay daholo amin'izay zavatra mifehan'ilay fanjakana rehetrarehetra satria hoe fanorenana fanjakana ilay izy. Ny atao hoe lalam-panorenana amiko dia lalàna mifehy firenena iray. Amiko aloha zao natao hoe lalam-panorenana dia rafitra natao hifehezana ny fitondram-panjakana. Izay aloha ny fahalalako azy. Misy andiny fantatra mitarika amin'ny fampandrosoana na mitondra tombotsoa amin'ny fiainantsika isam-batan'olona ve ny lalam-panorenana? Ny lalam-panorenana dia lalàna mihitsy izy zany ny andraikitra reto mpitondrantsika eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy natao hampandrosoana izy fa didy fampifehezana. Araka ny valiteny voalohany teo zany hoe lalam-panorenana zany rafitra natao hifampifehezana, zany hoe fampifehezana fotsiny zany fa tsy fampandrosoana aloha zany, tsy natao hoe hampandrosoana raha ny fahalalana anazy. Fa arakarak'le programan'asan'le mpitondra zany no mampa hoe hampandroso an'lisana fa tsy ny lalam-panorenana akory ny hampandroso ny firenena fa rafitra fotsiny. Amiko aloha misy mitondra ihany, fa misy ny sasany tena tsisy hidira mihitsy. Dia lalam-panorenana raha misy tsy mahalala akory ny olona hoe zaka manana zo ohatr'izao, zaka manana zo ohatr'izao. Lasa ohatran'ny hoe forme fotsiny zany sisa ilay lalam-panorenana fa tsisy fiantraikany any amin'ny vahoaka ilay izy. Ny lalam-panorenana mety hitondra fampandrosoana ihany fa natao hifampifehezana eo amin'ny fitondrana. Amiko manokana aloha rafitra natao hifampifehezana ny fitondram-panjakana. Izay no fijerako anazy. Tsy dia mitondra tombotsoa izy aloha zany satria lalàna napetraka hifehezana fotsiny. Fantatrao ve ny andininy voalohany amin'ny lalam-panorenana malagasy? Mba lazao raha fantatrao. Dia iny zao ny olana satria ilay izy tsy miparitaka, tsy mahafantatra ny vahoaka majinika dia tsy mahafantatra ihany koa zany. Aloha sarotra be tsy fantatra zany. Ay zary ny ahitana le zavatra ny tsy hita mihitsy na any amin'ny fokotany tsy afisazony zany. Ne tsy mba hoe misy manome taratasy kely aty raha zareo ny lalam-panorenana fa dia tsy fantatra fa dia hoe manana lalam-panorenana ontsika dia misy rafitra dia zay zany. Fa tsy fantatra. Tena tsy mbola namaky mihitsy aho, tsy fantatro ny andiny voalohany amin'ny lalam-panorenana. Zany zao tokony ho fantatry ny isaky ny isam-pokotany zany tokony ho fantatry ny olona mpifidy. Dia nefa tsy le izy lasa ambony be fotsiny nefa le vahoaka ambany be tsy raha iny vahoaka an'le izy akory zany nefa le vahoaka ny tokony voakasika voalohany amin'le izy. Tsy hoe lalam-panorenana le izy. Tena tsy fantatra mihitsy ilay andininy voalohany lalam-panorenana fa tsy miparitaka eny amin'ny fokotany, tsy fantatra hoe tsisy fampahalalana amin'ny vahoaka koa ary. Le andininy voalohany misy aloha zany le hoe préambule na le savaravina amin'ny lalam-panorenana, tsy haiko na inona tianareo anontaniana fa le savaravina zany manao an'le hoe sotoavana malagasy, repoblika Madagasikara ohatran'izany, zay ny anaran'ny fitondrana misy eto. Fa ny andininy voalohany indray dia le hoe tsy azo amidiny tamin'ny firenena malagasy dia efa namaky mihitsy tena namaky. Fa zany hoe tsy ho aitsy-enjery ilay izy satria misy andininy 220 amin'ny lalam-panorenana dia tsy fantatra daholo zay fa ny andininy voalohany fantapatatra any ilay andininy voalohany. Le hoe tsy azo amidiny tamin'ny malagasy fa amin'ny malagasy tsy azo sandavola, tsy azo mena amin'ny vahiny. Zay ilay andininy voalohany raha ho an'izay tsy mahafantatra. Saotra tompoko. Eny fantatra fa tsy tadidiko.
Raha amiko manokana aloha tsy fantatsay vahoaka mihitsy ilay izy satria tsy miparitaka ilay izy moa tsy miparitaka eraky ny fokontany izany ilay izy dia tsy hitanay ilay izy hoe inona no tokony hafantaranay ilay izy.